Ka ataoko ahoana no fijeriny lozanjo ireo mpiray firenena amiko? Estera toko fahavalo, 9 tapany A. Samy manana ny ilazan'ny toetra mampiavaka ny Estera manokana ny tsirairay rehefa avy namaky ny tantarany. Anisan'ny ombonany rehetra kosa ny hoe vehivavy be herim-po izy, tia tanindrazana, mahatoky an'Andriamanitra sy ny sisa. Ny soratra masina izay hamantarany maro an'i Estera dia ilay hoe fa ataoko ahoana no fijeriny lozanjony fireneko ary ataoko ahoana no fijeriny fandringanana ny fianakaviako? Ika teny protestanta. Ka ataoko ahoana no fijeriny lozanjo ireo mpiray firenena amiko sy ny fandringanana ireo iray firazanana amiko? Ika teny ombonana eto Madagasikara. avy amin'io fitiavan-tandrazana izay hita mivantana teo amin'ny Estera io no andraisantsika fampianarana momba ny ampahany amin'ireo singa na toetra mandrafitra ny fitiavana araka an'Andriamanitra noraisina avy amin'ny andiny soratra masina voalahatra anio. Sary-piaro amin'ny fahamarinana ny fitiavana ka tsy manaiky ny lainga sy ny fitaka. Mahiran-tsaina sady maran-tsaina ny fitiavana ka mitsinjo sy mahatsinjo ny ho avy. Feno fahasahiana sy feno fanajana ny fitiavana ka tsy miemotra manoloana izay mety ho sakatsakana. Tia fiombonana amin'ny tsara ny fitiavana ary tsy manilika na oviana. Tompona andraikitra ny fitiavana ary mandray andraikitra hatramin'ny farany. Tompo, tario amin'ny fanahy ny fitiavanao izahay.